ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo any ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika dia ilay tompontsika mpandresy. Mbola ao anatin'ny fiombonana amin'ny fandresen'ny tompo isika zao ry havana. Ny bokin'ny Apokalipsia ary no iombonantsika fiderana. Ny toko 5, ny 9:20 sy ny 3:20, 9:100 mpandresy ny tompontsika, ny 1 sy ny 2. Aoka ary hiara hitsangana isika rehetra iombona amin'ny fideranan'ny tompo manao hoe: ny zanak'ondry izay novonoina dia metrika anehely sy arena sy fahindrena sy faherena sy ata sy voninahitra asaotra. Azo zavatra rehetra izao na izay any an-tany na izay ambony tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mamy izay rehetra ao anatiny dia rehetra samy manao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny ata sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Manondrika ny lohanay eto anatrianao izay ry Andriamanitra tomponay. Mideranao izay miombona tamin'ny bokin'ny Apokalipsia teo. Fa anao ny haja, anao ny voninahitra, anao ny hery, anao ny fisandratana, efa naseho anao tao amin'ny Jesosy Kristy mpandresy, nandresy ny fahafatesana izany. Ka dia iombonanay fifaliana, iombonanay fisaorana, iombonanay fiderana ny anaranao masina. Ary zany herinao sy fahefanao zany natobakao ampitiavana teo amin'ny fiainanay keo izany. Indreto izahay mbola notahina, mena tombonandro, mena fahavelomana, tafianao hery, tanjaka, fahasalamana, ary manana fotoana milamina tsara, afaka miara-miombom-bavaka, mandreny tenin'Andriamanitra, manavao fanoloran-tena, ary mampiorina ny finoanay ho tsara antoka
eo apela-tananao. Isaoranay anao ny zavatra rehetra, isaoranay anao ny itondranao ny fiainanay tsirairay avy, ny ankonanay, ny fianakavianay, ny fiangonana, ary ity firenena izay misy anay ity. Izany indrindra Tompo no mahatonga anay mbola te iombona fiderana amin'izay efa atao any an-danitra any, ka mifamaly manao hoe masina, masina, masina Jehovah tokony maro, elika ny voninahitra rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana, iaino ny sitrapon'Andriamanitra isika, ahafahantsika mandinika ny tenantsika eo anatrehany. Hoy ary ny teny, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Amen. Sambatra mahitsy sambatra izay mitazona ny teny vavolombelona, famitady azy ao rehetra. Amen. Anetry teny eo alohan'ny tenin'Andriamanitra isika izao vavaka izao, ho arahantsika amin'ny firana fanampiny 7:1. Hivavaka isika. Nandreny teninao izay ry Tompo, ahafahanay mandinika ny tenanay. Mba tianao izay ho fianarana, ho modely amin'ny asa tsara, amin'ny asa soa, satria izany no efa napetraka ao Jesosy Kristy ho anay tety amin'ity zao tontolo izao ity. Fa raha mandinika ny tenanay nefa izay, menatra sy mangay ahy eo anatrehanao, satria tsy mba nahatanteraka izany izahay. Hitanao ny fiainanay, ny nataonay, ny tenina laoko ny vavanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ao anatina ihany ny fikasana anao ny tsara, fa matsiaro izay fa ny ratsy mandrakariva matetika betsaka tanterakay. Indreto ny vahoakanao, ny mpanomponao, mandreny teninao ka te hitondra vavaka mangina ho fiekekeloka eto anatrehanao, fangatahana ny famondramponao, henoy ny vavaka mangina ry Tompo. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilay efa mahato anay teo amin'ny hazo fijaliana no asainay mitondra izany tonom-bavaka fanetretena izany. Misaotra Tompo. Amen.
ho anao izay nanetry tena marina tokoa teo anatrehan'ny tompo, misy teny soa mahafaly sitranorina izytsika ry havana. Ndeha hiara hitsangana sika ande izao tenin'Andriamanitra izao. Raha miaiky ny fahotantsika isika, mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voavela ny elokareo, midy rano tompontsika. Sambatra amen. Ndininy faharoa, 7:30. Ndeha iombonatsika ry havana ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra raiky tomponao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatolo nataontsika, izay nitobotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky marivy nijanaka nanapakapao ty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliny, matika naleviny, midina tany Fenesia, nitsangaka amin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-tany, mipetraka kavan'Andriamanitra raiky, ary any avy tsara mivela sy ny maty. Iny ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonana ny masina, ny famelan-kely, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Sampana sekolehilahy dia faly miarabatsika ka manolotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ho any ankizy sy ny tanora izao. Aoka isika hivavaka. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ampafantaro anay izay tokony ataonay mba hahatonga anay ho tena zanakao tokoa. Amen. Petraka ny ankizy rehetra. Sokafy ny baibolinareo ho amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany, 2:20 tapany voalohany ihany. Jaona toko voalohany 2:20 tapany voalohany, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ndenge irahantsika rehetra mamaky izany soratra masina izany, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny
zay rehetra nandray an'izy ary zany zay rehetra nandray an' jesosy kristy zany dia nomena Andriamanitra hery a na koa nomeny fahefana ho tonga zanany. Tena azo lazaina hoe tsotra kely zany le mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Inona ro natao? Mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Indray andro rakizy dia latsaka tao anatin'ireny fasika mandrivo ireny, na ilay lazaina amin'ny teny frantsay hoe sable mouvant. Latsaka tao anatin'ireny zany a ity lehilahy anankiray, dia arakarak'izay nataony a ivoaka tao a ny voamaika koa napletika azy tsikelikely, dia tsapany hitany ary zany fa tena tsy maintsy mila mpamonjy izy a amoaka azy avy tao anatin'le fasika zany. Miantso vonjy ary izy hoe vonjeo fa tena tsy tafavoaka tao anatin'ity ahako. Dia nisy lehilahy anankiray a nandre dia niazakazaka namonjy azy, fa saingy zao rehefa tonga le lehilahy io tsy nanana ninina izy tena ampelantanany amonjenan'le rangahy tao. Dia ny zavatra nataon'le lehilahy dia ozy izy hoe zao ny ataoko a, hoetsoroko ny patalohako a, dia miaraka amin'ny fiakiboko atsipika eny aminao a, dia hosotomoko an'iny ianao. Fa le lehilahy tao anatin'ny fasika ny teny tsy mety zany, nisy hazo naniry manko teo manodidina teo. Dia ozy ilay lehilahy tao anaty fasika hoe tsy mety zany fa andana maka hazo, dia iny tapahana, dia iny entina mandeha makaty amin'izay. Dia tsy te hiady hevitra le lehilahy amonjy, ny fotoana tsy inona mandeha le izy maika lasa ary ilay lehilahy amonjy niazakazaka nandeha hitady hazo. Fa mandrapiveriny rakizy, letika le lehilahy tsy hita teo tsony, nanjavony letika tany anaty fasika. Dia rakizy a atolotry Jesosy antsika ny tanany ary niteny amintsika izy hoe zay mandray ahy dia ho tonga zanaky ny raiko io zay any an-danitra. Dia nge veritsika le soratra masina tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:12 teo hoe manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra nandray azy dia meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny ankizy rehetra mpianatra sekoly alahady alohan'ny faranan'ilay fotoam-bavaka fanomboana ny sekoly alahady Itsakalahady iny dia manao foana ny vavaka nampianaran'ny Tompo. Nde ange ataontsika zany vavaka nampianaran'ny Tompo manao hoe rainay zay any an-danitra ho amasinina ny anaranao, hatreo ihany. Rainay zay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Izy ary zany ilay raintsika rakizy? Andriamanitra. Aiza misy an'Andriamanitra? Any an-danitra. Tandremo ary rakizy aza mangatakandro na beadefitra tahaka n'ilay lehilahy tsy voavonjy tamin'ilay tantara kely teo. Raiso avy hatrany Jesosy ho tomponao sy mpanjakanao, dia omen'Andriamanitra ny anarana hoe zanak'Andriamanitra ianao. Dia averitsika indray nge le soratra masina tao amin'ny Jaona 1:12 teo hoe manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra nandray azy dia mihery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Jesosy ndreto zahay, vonona andray anao ho tompo sy mpamonjy anay. Amen.
Iara ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, tonga ny fotoana ankehitriny izay ankalazana ny teninao. Fotoana izay andrasanay indrindra satria eo no andrasanay ilay teny mpandresena avy aminao ary iorenanay amin'ny finoana an' Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ankehitriny ara dia mangataka anao fanahy masina hiasa manan-kery amin'ny mpanomponao izay manana anjara ny amin'ny vaky teny ary ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao. Dia mahatoky izay Tompo fa hiasa ianao ary tsisy asakana, koa dia sokafy ny masom-panahinay, anananay fifantohana tanteraka ao anatin'izany teninao sy ny hafatrao izany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao ry Jesosy Kristy Tomponay fa miainanao izay vahoakanao. Misaotra raha eo. Amen. Deuteronomia 7:20, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Deuteronomia 7:20, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatonanao, fa lalana 7 kosa ny antosirany hiala eo anoloanao. Andidiny fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao. Anandratra anao firenena masina ho azy Jehova, araka izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin' Jehova Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao, dia atahotra anao izy. Amen. Filazantsara araka ny Jaona 20, raisiny eo amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 9:40. Jaona 20, ny 9:40 ka hatramin'ny 9:40. Dia nesoriny ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, ray eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehimpaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Amen. Ny epistily ho an'ny Romanina 9:9, raisina ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Romanina 9:9, ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Inona ary no olazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra? Iza no iampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy.
iza no manameloka? Kristy Jesoa no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanohoniny aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry nofonoina no fijery anay. Amen. Ray masino. Ravana malala reto amin'ny tompo izay manaraka izao fandarana izao, tononona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mpandresy ny tompo. Vao herinandro vitsivitsy izay nankalazantsika ny Paska, dia mbola veloma opontsika kristianina ny amin'izany loha hevitra izany. Ankintsika atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko faha 8 arak'izay efa namakiana azy teo, andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo, izao tokoteny ifampahereza itsika izao ry havana. Tsarotsika fa hatrany am-pendohana Andriamanitra dia manolotra fanomezana ho antsika olombelona. Rehefa jerentsika any amin'ny bokin'ny Genesis any, ny fanomezana voalohany nomen'Andriamanitra antsika dia ny aina. Hoy izy ao amin'ny Genesis toko faha 27, ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, no fofony fofonaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy. Nomen'Andriamanitra zany le fofonaina, lay rivotra nanome aina ny olona, tonga olombelona izy. Zany ny fanomezana voalohany, iombona ny olombelona rehetra zany. Dia avy eo indray Andriamanitra mbola nanome fanomezana karazany hafa indray. Ery amin'ny 1:40 amin'ny Genesis toko faha 1 no ahitantsika an'izany. Izao indray le endriky ny fanomezana, safidy io. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty koa ianao. Eo indray zany le fanomezan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny safidy. Mizavatra petraka Andriamanitra eo anoloanao eo dia omeny safidy ianao. Eto amin'ity bokin'ny Deutéronomie aty ry havana, dia mbola ahatsiarovantsika zany safidy omen'Andriamanitra ny vahoakany sy ny mpanaradia azy zany. Reto le safidy. Anankiroa le safidy hoy izy. Etsy an-daniny ny atao hoe fitahiana. Dia ambarany zany manomboka eo amin'ny 9:7 eo nahitantsika an'izany, toy amin'ilay 9:7 nivakitsika teo, ny 9:9. Andidy ny fitahiana eo aminao Jehovah, amin'ny fitoeram-barinao, izay rehetra ataon'ny tananao, hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Iny zany ny lalana anankiray, safidy anankiray, fitahiana. Ny anankiray indray mifanohitra amin'izay, rehefa toy antsika io vaky teny io mantsy ery amin'ny 9:15 sy ny manaraka ery, dia ao indray
ozona indray ny hitanao ao, zonona ianao any tanàna, zonona ianao any tsaha, zonona ny arinao, zonona ny ateraky ny kibinao, zonona ianao miditra, zonona ianao raha mivoaka. Reo zany lay endriky ny safidy apetraka Andriamanitra eo anoloana ny olona. Dia ny olona no manapa-kevitra ho an'ny tenany malalaka tsara, tsy hisy teritery amin'izay hisafidianana eo. Izay ny voalohany amin'ilay hoe Andriamanitra manolotra manome safidy ho atsika. Ny taomany soratra masina atsika ary zao ry havana, mahaiza misafidy ny tsara, mahaiza misafidy ny fiainana. Izay ny taomany soratra masina atsika. Izay le mahatonga eto amin'ny bokin'ny Deutéronome ato hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidinanao an'io, dia tonga amin'izay le fitahiana zany. Izay zany no angatan'Andriamanitra atsika hoe manaova safidy tsara, dia safidy tsara ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny testamenta taloha zany ny hoe fakatoavana dia azontsika adika amin'ny hoe finoana. Ny olona mino an'Andriamanitra, mino an' Jehovahandriamanitra, dia ny olona izay makatoa an'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaraka izay lazainy ny sitrapon'Andriamanitra. Izay natao hoe makatoa. Dia rehefa mandeha amin'izay fakatoavana izay ianao, io amin'izay fa tany sainy aminao amin'izay zany, eo amin'ilay fiainanao andavanandro mihitsy hoy izy any 7. Atolotra Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao. Amin'ny fiainantsika olombelona, eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely matetika dia miatrika ady foana izy. Ady foana ny ankamaroan'ny fiainany, ady foana. Ka rehefa miady ianao zany, na ianao resy, lasa babo, maty, andevozon'ny olona, na ianao mandresy. Dio le resahana aty rehefa mandresy ianao dia misandratra ambonin'ny firenena hafa izay manodidina anao. Manaova safidy tsara eo amin'ny adi-piainana rehetra izay atrehantsika ry havana, misy endriny be dia be ny adi-piainana amin'ny andavanandro-piainanao, ady amin'ny fiainana, ny fivelomana, ny ady amin'ny fitoaman-dratsy, ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny fahasombany tontolo iaina, be dia be ny ady izay atrehantsika. Raha te handresy amin'ny ady ianao mampanantena Andriamanitra, misafidiana ny fiainana dia ny fakatoavana an'Andriamanitra izay miteraka endrim-pitahiana. Io fakataovana an'Andriamanitra io koa zany dia hitantsika tokoa ny vokany. Le hoe andidin'ny fitahiany aminao Jehova ny fitoeram-bary, andidin'ny fitahiany aminao Jehova hitahanao any an-tsaha, raha miditra, raha mivoaka. Ireny zany le hoe fampanantenana ataon'ny Tompo ho an'ny olona izay minona, hoe ho an'ny olona izay makatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny lakileny azahoantsika fitahinany amin'ny zavatra ho avy zany ry havana dia ny fanapa-kevitra ataontsika izao ankehitriny izao, manapa-kevitra misafidy ny tsara sy ny fiainana dia ny finoana an'Andriamanitra. Izay azontsika adika ihany koa hoe ny fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Izany no nahatonga ny apôstôly Paoly ry havana ny teny tary amin'ilay bokin'ny Romana toko 19 hoe amin'izay fiainana ho avy rehetrarehetra atrehanao, ny ho avy rehetrarehetra tsy maintsy ho vakivakianao rehefa ao amin'Andriamanitra ianao dia tsy misy izay asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izy ninina endriky ny fiainana, fahoriana ve, ny fahantrana ve, ny fanenjena ve, ny misary ve, ny fitanjanana, ny loza, sabatra, reny le endriky ny ady eo amin'ny fiainana, reny rehetrarehetra reny efa noresen'i Jesoa Kristy tamin'ny alalan'ny tsanganany tamin'ny maty daholo. Isika ry havana dia tao amin'ny soratra masina ankehitriny, iorina tsara amin'ny fakatoavana an'Andriamanitra, miorina amin'ny finoana zany, dia manao safidy tsara mba hananantsika fiainana, dia ampahandresen'Andriamanitra ianao amin'ny adi-piainana izay atrehanao,
androtsahan'Andriamanitra ireo karazam-pitahiana samy hafa ianao eo amin'ny fiainanao rehetra. Isaorantsika ny tompo amin'izany fampahirezana amin'ny tenin'Andriamanitra zany, ka mba hahafahantsika koa manapa-kevitra vaovao indray fa mpandresy ny tompontsika, mpandresy tahaka azy koa isika raha miorina amin'ny finoana makato ny tenin'Andriamanitra ary dia misitraka ny safidy tsara ny fitahiana amin'ny endriny rehetrarehetra. Amen. Ivavaka isika riavana ho setran'izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra itsitoa fa lehibe ny fitiavanao anay. Hatrany am-pendohany ianao
mamelatra eo anoloanay ny fitahiana sy ny ozona, ny fiainana sy ny fahafatesana. Ary dia mitaona anay mpanomponao ianao mba hanao safidy tsara izahay dia ny fiainana sy ny fitahiana, ka amin'ny alalan'ny finoana dia ny fakatoavana anao, ny teninao, ny didinao, ny sitraponao no andraisanay an'izany fitahiana izany. Misaotra anao izay ao anatin'ny adi-piainan'ny isan'andro izay, ao anatin'ny asa mandraharaha manahirana izay, ao anatin'ny lalatsarotra diavina eo amin'ny fiainan'ny firenena izay, dia mitaona anay ianao Tompo handray fanapahan-kevitra vaovao indray. Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana, mampandresy anay amin'ny fiainanao avy rehetra. Dia izany no mahatonga anay mivavaka ankehitriny mba ho resy lahatra n'izany teninao izany ny vahoakanao manaraka an'izao fandarana izao, ka hanolo-tena hisafidy ny ara-dalana aminao. Dia izany koa Tompo no hitondranay am-bavaka ny fiainan'ny fiangonana, mikely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara, andrenesan'ny olona rehetra, andrenesan'ny malagasy rehetra izany vaovao mahafaly safidy tsara nanana fitahiana sy fiainana izany. Mivavaka izay ho an'ity firenena misy anay ity Tompo, na inona na inona endriky ny lalantsarotra izay diavina dia ahatonga ny vahoaka malagasy hitodika any aminao izany, ka hitady ianao ilay Andriamanitra velona sy miasa. Jereo ny mpitondra anay isan'ambaratonga, anana ny fanahin'ny fatahorana n'Andriamanitra, anana ny fanahin'ny fitiavana, manatanteraka ny asa mba ho asa tsara ho tombotsoan'ny vahoaka rehetrarehetra, mba hiadananay koa amin'ny fiainanay. Dia sitrakaiko Tompo ny manakambana ny vavakay amin'ilay fanampianarinao ny mpianatra. Tonona amintsika rehetra ry havana izao tsodrano avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Petraka isika hanao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka,